manoloana ny fahalasany le mpanakanto malagasy Kalaza izay fantatra amin'ny fitendrena Angorodao i Régis Jizavo dia nanambara ny lehiben'ny gouvernemanta malagasy mahafaly Solandrasana Olivier fa isy ny fanomezam-boninahitra makotroka omendrika ny olo malaza omena ity mpanakanto malagasy Nodimandry ity amin'ny fotoana hahatongavany vata mangatsiaka ny eto Antandrazana izay ho tanterahin'ny gouvernemanta. Nandritra ny fankalazana ny andro resam-pirenena atsiarovana ny Nelson Mandela androany tetsy amin'ny Hotel Carlton dia nisy ny iray minitra nangina nentina nanomezam-boninahitra sy natsiarovana ny Régis Jizavo izay nodimandry teo amin'ny 28 taona ny omaly tany Frantsa. Donc, en mémoire vraiment de ce grand artiste, j'aimerais que nous observions ensemble une minute de silence. Izay ny amin'ny vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny zavakanto iny fa mitohy hatrany ny fanampian'ny orinasa tserasera Orange Madagascar ireo komina sy Fokontany eo amin'ny lafiny fampivoarana ny teknôlôjia. Ny komina Anozato indray no notolorana kojakoja ho an'ny fametrahana ny tetikasa Open Fokontany. Ho fametrahana ny tetikasa Open Fokontany dia nanolotra finday misa 100, tableta misa 20 ary fidirana internet aingam-pandeha ny komina Anozato, ny Orange Madagascar sy ireo mpiara-peo manantoka aminy dia nisy GIZ sy ny ABAKA. Ny tetikasa Open Fokontany moa zany dia tetikasa anankiray izay naroson'ny fikambanana ABAKA izay tsy sovina amintsika intsony fa fikambanana izay mampivogroupe ireo développeur eto Madagasikara ka ny fandraisan'ny Orange Madagascar andraikitra ao anatin'izany tetikasa izany dia ny famokarana ireo fitaovana izay ilaina ao anatin'ny ny famelabelarana n'izany plateforme géospatiale izany satria izay le anton'le tetikasa Open Fokontany. Tsy nanafina rehefalininy ny komina Anozato amin'ny fahazoana izao fitaovana raitra izao satria dia mandray anjara betsaka amin'ny fanafainganana sy fanatsarana ny asa-panjakana izay sahanina ao toerana reto fitaovana vaovao reto. Mitombo bebe kokoa zany sady aingana kokoa zany ny fanaovanay ny recensement ety anivon'ny commune. Zany hoe eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia zany aloha dia efa azo lazaina hoe tena mandeha tokoa satria raha fitaovana azonay teto dia 100 smartphone 20 ny tablette ary asiana wifi zany eto anivon'ny commune. Ireo fitaovan'ireo raha le 100 smartphone zany dia anaovanay an'le flotte amora ny fifandraisanay ety anivon'ny commune. Ty tablette zany anaovanay an'le recensement aloha dia manao mise à jour satria ny commune Anozato indray fana anisan'ny commune tena tratra mitondra-drano matetika. Fantatra nandritra ity lanonam-panolorana fitaovana ity fa nitondra ny anjara birikina amin'ny fanohanareo tanora ao Anozato ihany koa ny Orange Madagascar amin'ny hifandarana asa izay sahan'izy ireo toy ny asa firotsahana ny sitrapo. Dia iny vaovao iny ihany koa tompoko lasy toko no entiko manakatona ny fampalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra TV tamin'ity alina ity isaorina isika tany atokantrano tany naritra anjery hatramin'ny farany ary manentana tsika hatrany tsy saraka amin'ny fahitalavitra TV fa mbola ao ireo fandaharana izay nomanina ho antsika ny atokantrano any. Mame fotoana koa ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.